Rinnovi niște? Ya, restriksinya sebenarnya Ya manjat nindoi. Bola be. Ina sampai default pesane. Miss Pri default payment dia. Kesan ini saya taksi ke. Isa. Ines. Bola mereka tu, tu kena faham dia tu saat tu. Desa ni meju. Siapa pun. Isa pasal nak naik. Está preparado com o tempo. Mandi kimbram api. Está saliendo de más, pero tío, soy. Soare tu kena Islam ni saya tu merita nanti mas. Kawan. Mana dia berumur so, berarti Jatuh apa kan so di mana ada ini itu semua mana itu bisa jadi depan di depan. dia faham dia tu? Awan ni so. Amne ti bonit sembram hotel. Amne ti pas sembram apa? Bonit sembram. Semai. Klik op troat, hoe snel ligt het weer reload. Klik op troat en dan ligt het weer reload. Dat is niet afkeerd dus hè. Dan ligt het klik op troat reload. Kom maar, dit kan maar. Tu viani. Tu forma de não tu forma não suiva, isso. Só bola isso, né? Normal, né? So. Oi, YouTube het is correct daar niet. YouTube is goed. Awan. Na normal is prima. Ada pecaram fogo, não foi ninguém. Kamu lama-lama ya? Sudah bawa sakat kian futsal yang dari so, betul meramah, tiada meramah tadi. Aber ja, der PMAS ist ja das Dino Fantasy. Der wieder? PMAS. PMAS. Saya bilang PMAS mamulai pun sudah. PMAS mamulai.
Octo. Le akoho tenenareo se fantaniko mantany dia valindry vidiny Aia ety amin'ny bazary Majunga be no misy anay amin'izao fotoana izao toy nefa mahazatra antsika isaky ny sabotsy tahaka izao dia misy foana ny fitanterana mivantana ny zava-misy ety anivon'ny tsena tsirairay eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga amin'ny ety anio ety araka nabarako teo dia ety Majunga be no misy anay anisany tena mampiavaka ny tsenan'ny Mahajanga be ny akoho izany hoe ny vidina akoho ety amin'ity tsena ity dia somary ahitantsika an'izay famoramorana izay raha oharina amin'ireo tsena rehetra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga misy akoho zao eto akaikinay eto mpivarotra araka izany eo ampikarakarana mihitsy zareo amin'izao fotoana izao dia hoantanitsika hoe manahoana ny vidiny akoho ho andry zareo eto Mahajanga be amin'izao fotoana izao manahoana ihany koa ny fikarakarana rehetra ny tolotra omenandreo mpanjifa manahoana tsara ve sa manahoana salama ianao madama saingy mba tany kely ianao zay manahoana vidiny akoho anareo eto an-tsena amin'izao fotoana izao ny vidiny akoho dia mirary eto aminay Rayal, roarivo sy Rayal, telo arivo sy Rayal, efatra arivo sy Rayal arakaraka ny alebeany. Amin'izay alebeany izay manomboka amin'ny otrina zany ny farany mahazo dia hatramin'ny otrina koa farany ngeza. Rayal ny kely indrindra kelikely dia ny
efatra arivo sy iray alina farany be. Inona tena hoe mampiavaka anareo eto amin'ny tsenan'ny Mahajanga be amin'ny tsy fivarotana akoho ty? Ny tena mampiavaka anay dia nenay zany a frais le akoho vao isan'andro isan'andro. Amin'izao andro fahavaratra izao a miakatra daholo ny vidin'entana ahitana fiakarany daholo manahoana kosa nefa ny vidina akoho tamin'ity taona ity? Tsy dia niakatra eo ihany nenay zany ny prix efa fixe efa tsy dia manana fa nenay tombatra rehefa mahazo kely dia zay ihany. Manahoana kosa raha ny tsena mandeha ve ny tsena amin'izao sa eo tsena aloha tsy dia lazaina hoe mandeha fa eo ihany e fa misy kely dia efa zay. malany akoho firy eo nareo isan'andro? Tsy fantatra arakaraka an'ilay mpividy ihany io. Dia izay zany no tsenan'akoho a ety amin'ny bazary Mahajanga be araka nabarako teo ny misy atsika anisany mampiavaka nyity tsena ity ny vidin'izay akoho izay ary akoho gasy no varotany zareo eto a misy ihany koa nefa ny akoho ny poulet de serre maro samihafa araka izao hitatsika zao dia pikarakarana tanteraka raha ty mpivarotra anatanitsika ety zao dia akoho gasy ihany zany no varotany ho fanomezana fahafaham-po antsika rehetra izany hatrany araka nabarako teo ny mampahany ireo tsena rehetra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga mba ahafahantsika rehetra misafidy manana ny safiditsika amin'ireo tsena lehibe anankiefatra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga dia ezahanay tsany ny mitatitra n'izay vidin'entana izay amin'izay tsika rehetra mba tsy sahirana ny tokantrano any fa mitondra n'izay mahafantatra ny vidin'ny entana tsirairay avy. Andaotsika irosondray irosondray tsika hoe inona indray no antanitsika amin'izao fotoana izao rehefa avy nanontany ny akoho tsika teo dia hitatsika tokoa ny mahakasika ny legioma izay efa natanitsika tany amin'ny tsena hafa tany dia ho antanitsika indray ireto mpivarotra reto izao ny legioma izay fanotofany olona amin'izao fotoana izao an'izay legioma izay hitatsika fa maro dia maro ireo olona mividy an'izay legioma izay. Azafady hoe raha misesanga mba antany anao izay azafady eo. Andao andry aty indray tsika rehefa mbola sasahirana le mpivarotra legioma teo dia roso indray tsika ho jerentsika indray hoe inona indray ny zavatra manaraka ato hitatsika ato indray ny voninkazo amin'izao fotoana izao izay hitatsika amin'ny karazany maro dia maro tokoa aiza ny mpivarotra voninkazo ho antanitsika ato misy madama anankiray ato andao hidirantsika ato ary nena jerevantsika ny sary vetivetika ao madama mba antanina kely vetivetika fotsiny ianao manahoana ny voninkazo vetivetika fotsiny avy moa e ato tsika ato aminazy ato tsika manahoana ianao mivarotra voninkazo e? Mivarotra voninkazo. Manahoana sy manahoana ny vidin'ny voninkazo amin'izao fotoana izao manomboka amin'ny ohatrinona dia efa mahazo voninkazo ato Mahajanga be dia hatramin'ny ohatrinona? Manomboka hatramin'ny 25 000 miakatra misy 125 150 arakaraka ny qualité sy ny habeany le izy. Inona tena mampiavaka anareo mivarotra voninkazo ato Mahajanga be ary inona ihany koa no tena hoe voninkazo be mpividy indrindra? Raha ho anay aloha zao ny baobab aloha zao reny vahiny tena ty reny baobab le baobabinay reny. Manahoana kosa raha ny tsenan'ny voninkazo e? Amin'izao aloha izy zao tena tsy mandeha tsy dia misy tsena amin'izao. Raha ohatra fangon'le orana dia kamo le kily ivoaka. Ny baobab araka nambarany teo ny tena be mpividy indrindra ety Mahajanga be ankoatran'izay baobab izay inona koa no mba be mpividy? Raha planty ohatra hoe olona manao planty an-trano ohatran'ny tony palme tony reny vanilla zizi resaka planty an-trano. Dia izay indray ny resaka ny fanaovantsika isaonantsika madama nanaiky ny resaka tamintsika tamin'izay tontolo ny voninkazo izay raha hitatsika zao amin'izao fotoana izao dia maro dia maro tokoa ireo karazana voninkazo ety Mahajanga be ato anaty bazary be moa no misy atsika araka izao hitatsika izao dia anjarantsika rehetra no misafidy hoe inona no voninkazo mety amintsika amin'izao fotoana izao. Averina any aminareo avetrany ary aloha ny fandaharana mitoy araka izany ny fandarana karakôry marandray izay arahantsika izay no azo natolotra tamin'ny tsy andro an'ity. Direct, merci beaucoup.